tany an-danitra dia hovaliana hoe isika ka nahoana no tsy nino azy nareo ary olazaintsika hoe kosa hoe avy tamin'ny olona dia matahotra ny voaka itsika satria ataon'izy ireo mpaminany jauna dia namaly an'i Jesosy izy ka nanao hoe tsy kobonay tsy kobonay zay zany navy aiza zany navy aiza a dia mba gaga Jesosy a dia hoy Jesosy taminy izaho koa tsy laza aminareo zay fahafahana anaovako izany zaho koa tsy laza aminareo zay fahafahana anaovako an'izany raha tsy kobonareo zany e romotra mijery zareo nametrahan'i Jesosy fanontaniana indray ahoana ary ny hevitrareo nisy lehilahy manana zanaka roa lahy dia nakeo amin'ny lamatoa izy ka nanao hoe anaka andeha miasa any amin'ny tany mboaloboka anio fa namala izy ka nanao hoe tsy handeha aho nefa noho ny afaka izany dia nanenina izy ka nandeha ihany dia nakeo amin'ny faralahy izy ka niteny tamin'ny toy izany koa ary izy namaly ka nanao hoe andeha aho tompoko kanto tsy nandeha izy ka iza moa amin'izy mirahalalina noho ny sitrapony ray hoy izy tamin'ny lamatoa hainareo tsara ny valiny hoe ny lamatoa io Jesosy taminy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa mpamory hetra sy ny vehivavy janga efa melohanareo any amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa jaona nakany aminareo tamin'ny alalan'ny fahamarinana nefa tsy nino azy ianareo fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga no nino azy fa ianareo kosa na dia efa nahita izany aza dia mbola tsy nanenina mba hinonareo azy nefa zalahy vao avy nitondra n'ilay vehivavy janga araky ny lalàna dia atao iny ty vehivavy janga ty toroam-bato ka hoana ny hevitrao matsy an'i Jesosy fa azo njangajanga ty hoy Jesosy zay tsy nanota taminareo no ka ninona azy hitora-bato azy ina moa nataon'ilay vehivavy inona nota nataon'ilay vehivavy hitoram-bato azy io naninona njanga dia ny lalàna manao hoe aza jangajanga dia hoy Jesosy aminareo reo zany zay tsy nandika ny lalàna satria natao hoe ota mandika inona lalàna inona zany lalàna nodikana nyty vehivavy ty laza mi donc aminareo reo zany a mahazo mitora-bato azy daholo nareo zay tsy nandika lalàna hoe aza jangajanga zay mbola tsy nijangajanga hatramin'izay naolona tazy dia atao vino io vehivavy io mahazo mitoraka anareo satria nareo zany ny olona marina dia ahoana ozy ny baiboly firy zalahy nitoraka azy teo nisy loolona ve nitoraka azy teo nisy pastera ve nitoraka azy teo nisy evangelista ve nisy dorcas ve nisy diakona ve nitoraka azy teo zany efa naninona daholo zany reo rehetrarehetra reo mato tsy nitoraka efa taony ny ala sa zany rehefa nintsana atao daholo ny nifiny nefa behivavy ery toy Jesosy ireo olona ampangainareo reo hoe mpijangajanga reo no melonareo aiza ozy izy any an-tany satria reo tonga dia vao nitan'i Jesosy dia niaiky nino izy tena tsy mendrika nefa reo mifariseo sy mmpanorad-dalàna mpijangajanga ho very sa tsy ho very very dia ampangaina sy alay baraka eran'ny tanàna mihitsy hoe mpijangajanga eran'ny tanàna zany nampatonga anazy hoe entina nandehandeha eran'ny tanàna ilay vehivavy hitan'ny olona rehetra sa tsy hitan'ny olona hitan'ny olona za raha mahita olona mpangalatra tao analakely tao tamin'ny mbola nivatra tao amin'ny arkady enjehan'ny olona tratra le mpangalatra tena tonga dia maty a fa reo olona tena midaroka reo mpangalatra reo a ny 7 isan-jaton'ireo olona fa naninona daholo koa reo efa nangalatra daholo reo efa nangalatra daholo reo ary mbola mety tena tompony ary raha misy olona tena kororoka olona mpijangajanga zany tompony koa iny fa mba nafenany azy dia ny anazy no ataony ahoana aloha ny azy no alefany dia rehefa tratra izy dia rehefa avy eo ay no tena mpanenjika azy tika iny tena tompony dia no indray laza hoe mamelany heliko fa tsy fantatra izay nataoko dia izany le fanoharana nataon'i Jesosy 9:30 Mateo 7:20 miaino fanoharana hafa koa ianareo
nisy lehilahy tompotrano manao tany boaloboka dia namefy azy manodidina dia niady fa miazana teo anatiny dia nanao tilikambo ary dia naofany tamin'ny olona mpiasa tany izany ka nandeha ho any amin'ny tany hafa izy. Ary rehefa mbiakaiky ny tao-pavokarany dia naniraka mpanompony izy akany amin'ny mpiasa tany handray ny vokatra. Fa ny mpiasa tany nisambotra ny mpanompony ka ny anankiray nokapohiny, ny anankiray ny vonoiny, ny anankiray nitorany vato. Dia naniraka mpanompo hafa koa indray izy, maro noho ny teo fa nataony toy izany koa ireny. Ary noho ny farany dia naniraka ny zanany akany aminy izy ka nanao hoe anaja ny zanako izy kanjo ny mpiasa tany noho nahita ny zanaka dia niresaka hoe teny mpandova andeha vonoantsika izy dia ho lasantsika ny lovany. Aloha amboaritsika ity mpandova ty dia lasantsika ny lovany. Ary nosambotra azy izy ka namoaka azy dia ivelan'ny tany boaloboka dia namono azy. Ko raha tonga ny tompon'ny tany boaloboka ataony ahoana moa izany mpiasa tany izany? Mihaino tsara zany ny farisesy ny mpanorandalàna sy ny loolona eo, mihaino tsara. Atao ahoana zany ny mpiasa tany zany raha tonga ny patrony? Dia namaly zareo ny dimy raika amby efapolo. Hoy izy taminy, raha za amin'ny toerana zany patron zany ataoko loza tokoa ny andriganana izany olon-doza izany. Ary ny tany boaloboka dia aofa ho any amin'ny mpiasa tany sasany izy any miazo ny vokatra amin'izay fotoana avy. Hitan'ny zareo tsara mihitsy zany tena mahazava-dozany zany hoe raha zany patron zany ny mpiasako ny vononao daholo nefa ianao na karamaiko napetraka ao ny mbola vao maika koa ny zanako mahita loza ianao. Raha za zany taony tompony mahita loza mihitsy zany ozy izy. Ary marina tokoa zay. Izy io rehefa ny hafa ny manao azy dia hitanao ny mahinina azy, maharatsy azy. Fa rehefa ianao ny manao azy dia tsy hitanao ny maharatsy anazy. Sahala amin'ilay olona behivavy hoe za tena alaiko ny fanenam-pamosafo zay fanenam-pandainga takanao. Dia ny zanakitsika rehefa mandainga ao an-tranao dia mahazo inony karavasy. Izy amintsika ray aman-drenireo ary afaka milatsa fa za mbola tsy nandainga. Monena ny zanakao ny velesinao ohatran'io rehefa mandainga. Ray aman-dreny mifoka sigara misorotoaka dia mifoka ny zanany dia zava-doza ty ataony lahy ty taoko mahita ny anarako lahy raha mbola tranako mifoka sigara sy misorotoaka. Dia mangalatra sy mifoka sigara ny ivelany ihany ny zaza. Maro-patonga anazy ho mineur. Tamin'izy mazoera tsy nihinana, tsy mifoka. Rehefa mineur izy dia naninana zay. Tonga dia efa manomboka izy. Rehefa mazoera izy mitady fomba hialana amin'izay, zay ngeny tiako resahany. Manatina conférence amin'izay izy hiala amin'ny sigara sy toko. Tsy tiany le olona mifoka sigara sy misorotoaka nefa izy maninona? Izy misotro, hitany maharatsy anazy. Tsy tiany olona mijangajanga nefa izy maninona koa? Izy mijangajanga. Tsy tiany olona manao kolikoly nefa izy maninona koa? Manao kolikoly. Tsy tiany olona manao mini-jupe sy pataloha sy manao lokomena nefa izy manao ry ambadika ery koa. Zany hoe ity farisesy mpanorandalàna ty zany ditany hoe zava-doza raha zany dia nataoko an'izao izy. Kanefa izy zareo mihitsy ny tiany Jesosy ho resahana. Matthieu 21 andininy 20. Hoy Jesosy taminy, tsy mbola novakianareo va ny tena misoratra masina hoe nivato izay nilavy ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro avy tamin'i Jehovah izao koa mahagaga eo masontsika. Nivato izay nilavy ny mpanao trano dia izy no efa natao inona? Isa moa hivato Kristy laviny nefa izy ny fehizoro amonjena anao. Dia hitantsika koa fa itsika zao vahoaka rehetrarehetra zao apokalipsy maneran-tany vato laviny mpanao inontsika? Laviny mpanao tranotsika. Fa ho hitanareo, ho hitantsika fiangonana, ho hitan'ireo vahoaka reo fa io afatry ny apokalipsy io ny fehizoro amonjena ty firenentsika malagasy ity. Fa tsy ty malagasy ty ihany fa izao tontolo izao satria velona amin'ny vaninandro inontsika zao? Apokaliptika. Velona amin'ny vaninandro apokaliptika tsika zao. Dina ny zavatra nitranga ary andininy 7. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe esorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka omena izay firenena mahavokatra ny voany. Esorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra, esorina amin'ny fariseo sy ny mpanora dalàna. Hebreo reo sa tsy hebreo reo olona reo?
jiosy reo hebreo reo ny fivavahany reo fivavahana jodaisma esorina aminareo ny fanjakan'andriamanitra omena amin'ny olona zay ho mahavokatra azy dia nomena antsika apokalypsy izany dia me voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Halleloia! Itsika nomena an'izany dia havokatra azy. Andiny dimy amby efapolo. Andiny efatra amby efapolo ary zay potraka amin'ity vato ity dia ho torotoro fa nazovy anjarany dia ho mongomongo. Zao ny dikan'izany sao dia tsy haitsika ny dikan'izany. Enao fa ity vato efa ity vato fehizoro ity ianao dikany hoe potraka ianao zany dia niverin-dalana, potraka ianao zany dia niala satria potraka ninona fanany zareo lainga voafitaka ko zay nke voafitaka e potraka fananinona sy nazaka koa ny tato fa mafy ny lalana ato potraka fananinona mitoetranao indramanao vola daholo ny olona dia solokinao daholo ny olona dia rehefa avy eo tonga ny olona hitako volanao sina dia milefa ianao dia milefa amin'ny fiangonana dia nefa rano tsy mivavaka tsony ianao indray mitsangana fahavalo indray ry ambadikery nefa nelanao tato solokinao fotsiny ny olona hoe manao zay azahoana vola fotsiny dia rehefa avy eo torio fa tsy maninana efa ampitorianany tribunal ary fa nga nisy taratasy iny e efa voany zany tsika misy efa vo zay mbola tsy vo vatadiavo zany mba ho hitanareo hoe ohatran'izany ny favoazana dia potraka efa zay potraka amin'io vato ozy izy dia ninona ho toro fa nazovy ianjarany dia ho mongo ina dikan'izany izy ianjarany koa dia mongomongo ianjarany io tenin'Andriamanitra io fa ho asiko reo ozy izy Jehovah ireo mpaminany milaza lainga reo zay namily ny oloko reo ho asiko reo ho asiny tenin'Andriamanitra dia mongomongo tokoa le olona io tsy hoe mongomongo arabaky teny salana zay sasany hoe zay namotsifotsy mosesika zay zay boka eo sitiny efa bokany aretina bokany problème ny tokantrano bokany zanaka maditra bokany trosa bokany tsy fandehanany zavatra tao efa bokany zany efa tsy hitany izy mbola mijery hoe aiza nga mbola misy mongo ny tanaka hatramin'izao aiza tortoreo tenan'izay zavatra nitranga andiny dimy amby efapolo rehefa reny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo ny fanoharana nataon'i Jesosy dia fantany fa ny tenany no nolazainy tamin'izany fantany zany fa izy ilay nikapoka ny mpanompo izay nirahana fantany zany fa izy ilay fahalalana teny dana mataovy ny asa dia rehefa hoe anao nefa rehefa avy eo izy tsy nanao fantany zany fa izy nahitan'ilay zanaka zay ty ilay zanaka ndao vonoina amin'izay fa io ny mpandovo dia vonoiny zareo tena velan'ny tanàna dia fata izy no nasiana tamin'ilay toroteny hoe isika mihitsy no nasianany zany asiny amin'izany toroteny zany isika mihitsy no asiany an'izany dina nataony zareo ny dininy amby efapolo dia nitady hisambotra azy izy saingy nataotra ny voaka satria nataony voaka ho mpaminany Jesosy nitady hisambotra azy izy raha vakitsika eny amin'ilay andininy toko faharoa amby roapolo amin'ny Matio andininy dimy amby folo misy lohateny hoe nanontaniany Jesosy ny amin'ny andovo vola etra ho an'ny Kaisara amin'ilay perikopantsika zany dia nitady hisambotra azy izy dia nandefa olona amin'izay zany andao fandriana amin'ny teny an'izay hoe raha vao milaza io fa tsy mety mandoa etra ho an'ny Kaisara tonga dia azo toriana amin'ny fanjakana dia samborony dia gadrainy io dia mikatona ny fiangonana io satria fantany hoe isika no asiana zany teny zany dia tafotoina ry zareo tsy zakany mihitsy le izy dia mitady fomba minonana io tao ranga vonona io fa io koa ve ny andrebirebetsika eto andao potehina amin'ny lafiny rehetrarehetra koa io tadiavana teknika rehetrarehetra any dia toy izany lizy toko faharoa amby roapolo tsika satria mbola hoe izany fanoharana izany no lazainy fa tsy azonozy izy Matio toko faharoa amby roapolo Jesosy namaly dia nilaza fanoharana tamin'ny ndraika nanao hoe ny fanjakany lanitra tahaka ny mpanjaka izay nanao fanasana fampakaram-bady amin'ny zanany ary izy nanaraka ny mpanompo ny antso izay fanasaina mba haka amin'ny fampakaram-bady fa tsy nety ho avy ireo dia neraka mpanompo hafa koa indray izy ka nanao hoe lazao amin'izay fanasaina hoe indro efa voavoatra ny nandroko efa voaomana ny omboko sy ny nafahako efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra ka mankanesa aty amin'ny fampakaram-bady anareo nefa tsy nahoany akorony zany fa samy lasa nandeha izy ny anankiray ho any amin'ny sahany ny ary anankiray ho any amin'ny varony satria sabata koa nitsena amin'izany ary ny sisa ny sambotra ny mpanompony dia nisetrasetra taminy ka namono azy ary dia tesy ilay mpanjaka ka naniraka ny miaramilany dia nandringana izany mpamon'olona izany sady nandoro ny tanànany efa masaka ny nahandro fantana asaivo daholo ny olona izay nasaina rehetrarehetra
efa masaka efa 20 taona nahandro ny apokalipsy, efa 20 taona efa masaka, nasaina daholo ny rehetrarehetra, samy manana ny excuse za mbola vao nivity tany, tsy zany tsy maiky aminay zany zay mbola vao andeha hivarotra ivavavavaka any, raha tsy mivarotra zay ngamba misy fapolo-karena alohanay koa moa, samy miteny zay filazany any ny rehetrarehetra. Za vao nakakapabady ozy ny rehetrarehetra ka tsy manana fotoana amin'izany efa nivadiko nambony noho izany inona rikon' zay conférence any, manao conférence makotsika zao amin'ny lahady ho avy izao, satria efa sabotsy hariva tsika ny meno an'ity, larobia, lakamisy, zoma, dia amin'ny lahady ho avy zao zany le izy anao conférence isika ao Pefilo, masaka ny nahandro dia mandeha any tsika voaka an'Andriamanitra koa, asao daholo ny olona rehetrarehetra zay azo asaina, satria zay ny adidinao zay. Satria misy conférence io dia conférence re pasteur manao an'izany, inona ny dirako amin'izany? Fa ny Baiboly milaza zay mamerina maro amin'ny famarinana tahaka ny kintana mambirapiratra mantra. Ianao zany tokony mba farafaratsiny, za tsy mahay mampianatra apokalipsy zany, zay tsy mahay mitoro zany afa zao. Za mahay mandresy lahatra n'ity havako ty na ty namako ty na ty mpiaramonina amiko ty mpiaramasamiko ty, ndao ty hoetiko. Doraka mba hanatrika an'ilay conférence fa sao dia mba mety asoanao ihany zany Baiboly azavaina amin'ny lafiny matematika sy ny sisa zany. Manatrika fotsiny ianao fa ianao ve nga voatery anaraka zay lazainao fa mba mihaino fotsiny hoe inona zany dia anjaranao. Ianao hoe mba natondra ondry anankiray ianao mba hoentina mifanasana hatramin'izay na apokalipsy ianao zay na ray mbola tsy niary tevy nazary ny tongotro ray fa mivoaka ko aiza ntsony nitondrako miditra ato izy. Samy mandinika ny tena hoe za ahoana handendra io ny conférence io fanararotana akana kintana mamirapiratra, akana maro-boninahitra zany, mazonao maro-boninahitra ka meny ny lanitra maro-boninahitra ianao dia ny lanitra ary manome anao ka ahoana koa ny tany tsy hanome anao, fa efa anambony ary masaha manome anao maro-boninahitra, ahoana anao tsy homeny koa tia tany, satria naninona namerina maro amin'ny famarinana tahaka ny kintana mamirapiratra mantra izay tory. Atao ke raha tsy mahay ary ianao tsy mahavita an'izany mba manana moyen ianao vidana boky apokalipsy dia ameon'le olona ty anniversaire anao ty mba fanomezana ameko anao ty boky natofonosinao le boky tao anaty papier cadeau tsara, sokafany amin'izay jerevany ay boky apokalipsy taonao cadeau an'le olona, manana moyen moa dia volume madiminy ianao nividinao zany tonga dia menao azy eo izy hoe mavesatra be izy zany iny ty gâteau ngamy ty jerevana gâteau apokalipsy no anatiny eo dia mihinana amin'izay izy mitsirony eo izy zany mamerina maro. Nasaina raha olona reo fa samy nanao excuse ka rehefa nomenao boky izy tsy namaky izy afaka mirano ianao, tondra azy ianao andao tsy za tsy manana fotoana tsy za mbola anao zaozao tsy nandeha izy afaka mirano ianao, tsy adinina aminao tsony ny raniny olona iny. Ina nipetrapetrahanao eto fotsiny ga hipetraka eto am-piangonana fotsiny niantsona tsika na iany torotena atao tokantrano ato fotsiny na ty am-piangonana hiara-miasa amin'ny Kristy tsika natsony reo fa samy nanao fialana daholo ary ny mpanompony azy ny samborona ozy izy dia nisetrasetrany ka nyvonony dia zao mivalina tezitra ny mpanjaka ka naniraka ny miaramilany dia nandringana izany mpamoan'olona izany sady nandoro ny tanànany. Reny olona misetrasetra amintsika ireny tsy zany manozona na mitady-loza amin'ilay olona fa zany lazain'i Jesosy ato. Tezitra mpanompo no tezitra Andriamanitra io amin'ireny olona asaitsika na hoentintsika mpitiavana reny efa tsika indray nitevatevainy tsy hopopainy tsy vonono ny fiainam-panahintsika dia ho avy izy Andriamanitra amin'ireny olona ireny. Andiny favalo toy izy tamin'ny mpanompony efa voavoatra ny fampakaram-baty fa izay efa nasaina no tsy mendrika koa mankanesa ianareo ny fahasapanandalana ary zay hitanareo dia asao amin'ny fampakaram-bady dia nivoaka ao any amin'ny lalany ireny mpanompy ireny ka namory izay rehetra hitany na ny ratsy na ny tsara ary dia feno mpihinana ny fampakaram-bady. Daholo rehefa ny olona nasaina zany tsisy nandena anankiray dia izay olona hitahitany teny ndao rangahy ndao mba hijery ery ndao fa tokony frenao ndao fa tokony sakafonao atoandro ndao mpanao politika sy namany ary indraindray mavita hoe mandeha makany 26 juin mena vola sakafo mena frais nareo andeha hamonjy 26 juin dia mena sakafo dia ny olona mba tia andeha fa tsy manana frais dia mahazo frais izy dia lasa izy avy aty hiavo ambony hoay izy ho any amin'ny 26 juin fa ahoana jery 26 juin ko dia ahoana sakafo aza manahany amin'ny sakafo ny tompo efa misy manome anay ihany dia lasa izy
dia zay koa zany tsika karaha zao tontolo zao ary mahavita zany mpanao politika dia koa tsika tsy havita avy ty avy ambony endao anatrika conférence ary ape filoha dia ahoana ny frais efa misy frais ty firy no andeha dia ahoana ny sakafo efa misy koa ty fa aza manahy dia feno ny trano sa tsy feno izy dia raha hiasa daholo tsika zay meno an'izany toroteny zany dia tokony ho feno indray ny trano ape filoha amin'ny conférence amin'ny lahady io amen amen dia ina ary ny zavatra nitranga amarana antsika azy 112 ary no nefa niditra ny mpanjaka izany mpihinana dia nita lehilahy anankiray izay tsy niakanjo fotoana amin'ny fampakaram-bady dia hoy izy taminy risaka izy ahoana moa nidiranao ety nefa ianao tsy miakanjo fotoana amin'ny fampakaram-bady dia sina izy ary dia hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony afatory ny tongony aman-tanany ary eo any amin'ny maizina nivelana izy any no isy fitomaneny sy fikitroana nify fa maro no antsoina nefa vitsy no fidiana no nefa tafiditra ny mpanjaka izany mpihinana dia nahita lehilahy anankiray izay tsy niakanjo fotoana amin'ny fampakaram-bady zao ny sariny zany zao ny dikan'izany tsy nihevitry n'izany ianao anatrika an'ilay fampakaram-bady midira ato amin'ny efitrano ato fa manao akanjo mitovy daholy ny miditrao fotsy sy manga midirao lasa izy niditra tao tokoa dia ny olona manao akanjo fotsy manga efa samy maka an'izay atonona anazy eo jerijery eo dia samy maka dia manao dia izy mijery sady mifingivina ilay morony tony dia vendrana mihitsy dia mampanina koa raha tsy hanao an'io tsy efa nefa nasaina ve dia efa ampy sady hoe tsy andany andro anaovany akanjoko zany analan'io indray rehefa avy eo anahirana sady za koa raha anala akanjo masinao reto volo-tratrako be ty sy ny volopeko sy ny volo-tongotro ty mahakamo raha hitanareo eto za tsy anaovany akanjoko zany afa-tsy miditra ao fotsiny efa za fa nasaina za kefa nahazo fanasana ina ny problemako am'izany iny za hiditra ao fotsiny dia niditra daholo ny rehetrarehetra samy nanovany akanjony daholo tamin'ny alalan'inona io fanaovana akanjo batisa zay ny heviny ara-panahy nanovany akanjony nitany ranomasina mena rehefa afaka ny fanandevozana namakivaky ny tany ay fa aloha nidirana any amin'ny tany kanana tsy maintsy nitaninona koa onny jordana tandindoninona daholo zany batisa dia nanaovany fitafiana tsika rehetrarehetra eto zao ty zao raha akanjo fotsy daholo ny any anatin'ny akanjonareo lehilahy reo asory ny ivelan'izay tsy fotsy malaky manova inareo vehivavy koa raha ohatra akanjo bleu roi daholo ny any anatinareo dia zay ivelany tsy bleu roi asory daholo tonga dia hita am'izay daholo iretony fotsy daholo iretony bleu roi daholo alefa asory zay blouson nareo any taovy tsy misy fotsifotsiny ny any amboninareo zay blouson rehetrarehetra na partout any asory daholo dia aoko fotsy no hita raha manao blouson manga anao na akanjo ba marron na ohatran'izany dia asory ianareo tokotany koa eninareo zany fa aza mijerijery ety fotsiny asory koa ny akanjonareo ambony izay tsy fotsy akoatrany samartanina zany ny anazy samartanina efa spécial ny anazy dia za zao mijery ety tonga dia bleu roi daholo zany ny tokony ho hita ho antsika zay efa manao ambony dia ny lehilahy fotsy daholo sady ny andro zao fa maninona fa mafana ny andro ny anahy koa asoriko ty tonga dia asory ny aty zalahy tanareo fa ny anahy koa fotsy hatrany amin'ny ba io fotsy manga niditra ny mpanjaka hijery ny olona nasaina dia nijery izy tao anatiny tao fa nahita olona tsy nanao ny akanjo fitondra tamin'inona fampakara mbady tonga dia niafaka be tao fa hoana ry sakaiza manao inona eto ianao nefa tsy mitondra ny akanjo fitondra fampakaram-bady sina lera namana misy antony be da be nampatonga na tsy tondra an'io tsy nanovany akanjony io mety hoe manahirana amin'ny vadiko na mety mety manahirana amin'ny patronko any amin'ny teram-piasako mety manahirana amin'ny fiangonako teo aloha na mety manahirana ny fianakaviako raha hita hoe manao fotsy manga eny na mety manahirana amin'ny olona mpanao affaire amiko fa mety tsy omeny asa raha vohitany hoe manao fotsy manao ny fitafiana io mety zavatra maro ohatr' zany tao anatin'ny sainy tao fa hoe za fa nahazo fanasana fotsiny dia ho avy
fa ny akanjoko ihany ny akanjo zany hoe za manaiky an Jesosy maty tsasaky ny herinandro rany levina 3 andro sy 3 alina mino an'izany ahy fa zao za tsy hanaovany akanjoko fa ny aty ihany ny fitafiako fa nareo ny rebireben'ny olona fitapitahany olona fotsiny ihany dia hanaova akanjo sy ny nama sisy tonga tao nanontaniana ry sakaiza aiza ny ianao maninona ianao tsy nitondra navonjy anazy ve le fitafiany sa tsy navonjy azy tsy navonjy azy tonga dia tsorona le izy nitany ranomasina mena ny zanak'Israely dia nitany Jordan nisy tafitany ranomasina mena fa tsy tonga tany amin'ny orony Jordan fa nitsana teny an-dalana ringana teny an-dalana maty teny an-dalana satria tonga tao amin'ny ranony Jordan mbola tsy tonga any amin'ny tany Kanana fa mbola ady be mipita ny orony Jordan koa rehefa afaka mbola firiny Kananita tsy maintsy mbola edivanao sy hovononao zany hoe tafitany orony Jordan zao mbola misy Kananita be zany anatin'ny tenanao any dia tsy maintsy mbola horesenao sy hovonoinao koa fa ianao tsy maintsy manao mitany ranony Jordan maintsy mandray zay fitafiana zay ary zay mampatonga antsika manao zao fitafiana zao satria raha ato amin'ny fanasana ianao samy manao zay fitafiana tiany atao tsy zany no amin'ny baiboly hoe samy manana ny fitafiana daholo tonga ny mpanjaka dia jery ny olana saina dia io daholo ny olona fa ny fitafiana dia samy ny azy ihany fa mitovy daholo ny fitafiana tsy zakany devoly io fitafiantsika io tsy zakany maro no antsoina fa vitsiny hovidiana sina lera namana sina izy dikan'izany raha tsy manao fotsy manga ianao tsy mahataty ato ianao ho avy zao tsika amin'ny Colosseum ho démontrentsika io tenin'i Jesosy io ho avy ny tompo jery ny olona nasaina rehetrarehetra amin'ny sainy koa amin'ny Colosseum inona ny fitafiana anaovany tovy sa tsy tovy dia rehefa ao tsika mangatsika ny andro dia raha zaiko teny izao mangatsika ny andro mandeha makany anaovy zay akanjo mafana anaovanao fa raha vanomboka amin'ny fotoam-pivavahana miala daholo zay akanjo tsy fotsy ny lehilahy rehetrarehetra ambony fa fotsy daholo ny mipoitra ny vehivavy miala daholo koa zay akanjo bleu roi ny ambony zay tsy fotsy ambany rehefa vanomboka ny fotoana tonga dia ndeha mivadika tapoka iny dia ho gaga daholo zay olona nasaina manarika rehetrarehetra eo fa ohatrany misy ohatran'ireny le mita be reny hoe iny ty fihetsiketsena miova ty dia vetivety eo le couleur samy hafa tao lasa nivadika couleur anankiray daholo indray io ny lehilahy fa couleur fotsy daholo io ny vehivavy fa couleur bleu roi daholo tonga dia indea ohatrany zavatra namadika tableau anankiray tamin'ny mita be raha tsy faly amin'izany nareo azo amite halleloia amen dia hoy ny mpanjaka tamin'ny afatorony tongony aman-tanany dia ario any amin'ny maizina any ivelany izy any no izy fitomanina sy fikitroana fa maro no antsoina fa vitsy no ho fidiana maro no antsoina fa vitsy no fidiana tsika zany fa manao fitafiana tafitra amin'ny fampakaram-bady nantsoina itsika fa isan'le olona vitsy no fidiana tao dia ity zany nitoetra takina amintsika mety ve ny mandohetra ho an'ny kaisara ozy izy reto fanora-dalàna reto tamin'ny fariseo tamin'i Jesosy fariseo sy mpanora-dalàna mety ve mandohetra ny kaisara valiny teny Jesosy meo denari anankiray ary aho meo anankiray aho sarin'izy io dia hoe sarin'ny kaisara meo an'ny kaisara zay ny kaisara dia meo an'Andriamanitra zay an'izy zay an'Andriamanitra zany hoe itsika avoaka an'Andriamanitra zany tokony mandohetra ho an'ny kaisara na tiana na tsy tiana zay no lazana azy ato amin'ny romanina 7:12 lay perikopantsika ato amin'ny epistily ato romanina 7:12 andininy fahenina ka hatramin'ny 7 fa noho izany no andavanareo vola etra fa mpanompon'Andriamanitra mitandrina izany zavatra izany indrindra ireny mandoava amin'izy rehetra zay tokony ho azy vola etra ho an'izay tokony andoava-ketra fahaditsiranana ho an'izay tokony andoavana fahaditsiranana tahotra ho an'izay tokony atahorana haja ho an'izay tokony hoajaina izany hoe itsika zay jeren'ilay mpanjaka mpampakatra io manao fitafiana mitovy dia olona tokony mpandoa etra daholo fa tsy mitsoaka etra trano tsy mandoa etra rehefa makany amin'ny douane na any amin'ny aéroport any vato na any Tsiranatsambo tsy mandoa taxe tsy nivoaka an'Andriamanitra zany
fa itsika dia vahoaka tokony andoha etra ary zany mampahatra ny firenena satria nietra lon'ny mpandohetra tsy veriseny sasany hoaniny sasany dia mahantra ilay firenena ka tsika zoaka an'Andriamanitra zay efa manana ny fitafiana io indray no iova fitafiana hianjaanja ao anatin'ny olona hoe mba voaka an'Andriamanitra nefa tsy mandoa etra